Ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Manaiky hiasan'ny fanahy. Manaiky hiasan'ny fanahy. Zany indray no hevitra lehibe raisintsika amin'ny mofinainantsika anio. Ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Marka toko faha 12, ny 5:30 hatramin'ny 7:30 ihany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ary Jesoa raha nampianatra teo ankianjan'ny tempoly dia namaly ka nanao hoe: ahoana no lazain'ny mpanorandalàna fa Kristy no zanaky Davida? Kanefa ny tenan'i Davida dia nampilazain'ny fanahy masina hoe: Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe: mipetra eo an-tanako ankavanana, ambaram-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Ny tenan'i Davida manao azy hoe tompo, koa ahoana ny mahazanany azy? Ary ny vahoaka betsaka ny haino azy tamin'ny hafaliany. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Manaiky hiasan'ny fanahy. Nisy fotoana Jesoa nodidinin'ireo manam-pahalalana ara-tsoratra masina samihafa, nanontaniana iandrasana kendri-tohana, na ny fariseo, na ny sadoseo, indrindra fa ireo mpahay lalàna jiosy dia ny mpanoradalàna zany. Fatra mpamandrika ny tompo loatra izy ireo, ka teto amin'ity indray mitoraka ity dia mba anjaran'i Jesoa indray no nanadina azy. I Jesoa no nanontany azy ireo ho setrin'ireo fanontaniana maro izay nataony. Ka dia i Jesoa no nanontany azy hoe: aminareo araka ny lalàna, ny Mesia moa zanak'iza? Any amin'ny filazantsara araka ny Matthieu toko faha 12 no ahitantsika fa i Jesoa no nanontany hoe: ny Mesia moa zanak'iza? Ary namaly ny mpanoradalàna manao hoe: zanaky Davida. Ny zavatra tian'i Jesoa asongadina eto ny maha-mpanoradalàna, ireto izay nadininy heverina fa mahay lalàna, ireo zany no teolojianina tamin'izany, ireo no mpitahiry finoana, docteur de la foi ho ny fitenenana. Kanefa toa hita fa tsy mba niasan'ny fanahy ka tsy nahatakatra ny maha-izy azy ny Mesia, fa mihevitra ny Mesia ho nofo fotsiny ihany, mihevitra ny Mesia ho ara-batana, taranaky Davida, ara-nofo fotsiny ihany. Marina fa Mesia izay nandrandray na hitondra fanafahana, kanefa dia Mesia ara-nofo fotsiny ihany. Ambara araka izany fa ny fahalalàna ny soratra masina amin'ny maha-teolojianina dia tsy ahatakarana ny maha-izy azy ny Mesia. Fa i Jesoa nefa ny manambara fa na dia i Davida aza dia ny fanahy no nahatakarana ny mahatompo ny Mesia. Ny asan'ny fanahy tahaka ny asan'ny fanahy tamin'ireo mpaminany tany amin'ny testamenta taloha Davida. Ary izay no efa ambaran'ny soratra masina hoe: tsy misy famohan-kevitry ny faminaniana avy amin'olona afa-tsy amin'ny fanahy masina ihany, ka izany no nahatakarany Davida ny maha-izy azy ny Mesia. Ambara zany fa i Jesoa Kristy dia tena olombelona, tonga olombelona, ny Mesia, ary tena Andriamanitra ihany koa izy. Izay no toetra fototra maha-izy azy ny Mesia, dia ny fahatongavany ho nofo ka andraisany ny fiainana maha-tena olombelona azy. Kanefa
tena Andriamanitra ihany koa izy. Tsy misy mahatakatra izany afa-tsy amin'ny fanazavany ny fanahy masina sy ny fitarihan'ny fanahy masina. Amin'ny fitarihan'ny fanahy no ahatakarana ny maha-izy azy ny famonjena mesianika ary maha-izy azy an'i Jesosy raha teo. Davida zao dia ambara fa tena nofo, tena vatana ary averina indroa mihitsy ny filazan'i Jesosy eto hoe ny tenan'i Davida. Ny tenan'i Davida eo amin'ny 9:7, ny tenan'i Davida hoy izy. Entina ilazany zany fa tena olombelona Davida saingy nanaiky hiasan'ny fanahy ka nahatakatra ny maha-izy azy lay Mesia izay ho avy. Raha havako malala, ny fanahy no mampafantatra antsika fa tanteraka ao amin'i Jesosy lay fahalalana mesianika. I Jesosy no Mesia izay ambara ny Soratra Masina, izay tena tonga olombelona ary tena Andriamanitra. I Jesosy no mitafy izany fihizina roa sosona izany ka sady miara-monina amintsika izy, miara-belona amintsika izy, mahita sy mahalala ny momba antsika rehetra izy, kanefa ihany koa mitafy ny maha-izy azy an'Andriamanitra feno. Ny manaiky hiasan'ny fanahy ihany no mahatakatra izany zava-miafina, ny fahalalana mesianika izany. Ny manaiky hiasan'ny fanahy ihany no mahita ny famonjeny Kristy, ny famonjena mesianika. Ary na dia Davida aza dia efa nahazo anjara tamin'izany. Misy fotoana tokoa ry havako, miezaka mahatakatra, miezaka mahalala ny momba an'i Jesosy Kristy ny olona na ny fahalalana na ireo karazam-pivavahana samihafa, dia tsy mahita izy, tsy mahatakatra afa-tsy lay Jesosy Kristy tonga olombelona, lay ara-nofo ara-batana fotsiny ihany ka tsy miandrandrana inona na inona amin'i Jesosy Kristy izy ireny afa-tsy ny famantarana sy ireo karazana fahagagana samihafa ihany. Ny ilany an'i Jesosy amin'ny fiainana dia hanao zavatra mahagaga, hanao miracle eo amin'ny fiainana. Tsy takany ny momba ny famonjena izay nataon'i Jesosy. Fa hetsakilan'izay koa dia misy sokajon'olona izay mandray an'i Jesosy ho Andriamanitra fotsiny, lay Jesosy ara-panahy fotsiny ka tsy mieritreritra ny nahatongavany ho nofo. Tsy takany fa Jesosy Kristy dia tonga olombelona, niara-niaina tamintsika, mipetraka eo anivontsika hany ka ny fiainan'izy ireny dia toa fiainana misavoan-danitra, fiainana mitsingevana ka mieritreritra ny tenany fa tsy mipetraka ety ambony tany izy fa efa any amin'Andriamanitra, efa miadana, efa mihevaeva eny amin'Andriamanitra ka dia adinony ny fiarahamoniny tany, tsy miraharaha ny fiarahamonina manodidina azy, tsy miraharaha ny fianakaviana izy, tsy miraharaha ny maha olona mihitsy azy izy, satria mihevitra ny tena ny fahefany amin'Andriamanitra. Ry havako, meteza hiasan'ny fanahy dia ho takatra aho ny mahatonga nofo an'i Jesosy sy ny mahatena Andriamanitra azy. Tsika ihany koa ry havako malala, meteza hiasan'ny fanahy, meteza mba ny fanahy no hitari-dalana amin'ny fahalalana rehetra, amin'ny fahaizana sy izay rehetra mety ho traikefa, ka hanampy antsika betsaka ny fanahy ahatakarantsika ny sitrapon'Andriamanitra, ahatakarantsika ny famonjen'Andriamanitra, ahatakarantsika ny maha-izy azy an'i Kristy. Tsy misy mahalala tsara ny Kristy afa-tsy izay anehoan'ny fanahy masina azy. Koa meteza ary hiasa ao anatin'ny fontsika tsiraray avy ny fanan'Andriamanitra. Eo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Raha eo ny fanahinao no manazava sy mitsilo ny fiainanay, ny fanahinao no mampafantatra anay ny maha-izy azy ny famonjena izay tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy zokinay. Ny fanahinao no miasa sy velona aty anatinay ambaraka ankehitriny.
ko an'ny dera sy ny laza ny voninahitra atolotray ianao. Apetrakay aminao Tompo zao herinandro vaovao dia avinay izao. Ankininay aminao ny fahasoavana tsy hitalana, ny famondram-po tsy misy fetra, eny ny fampanantenana izay arotsaka ao amin'ny fiainanay tsiraray avy, hiatrehanay ny ho avy, ny ampitso, ny fanomponay sy ny fiainanay ho avy rehetra mihitsy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.